Tonga sao tompoko kilasy tompoko vavy ato anatin'izao fandaharana manokana izao izay iarahana amin'ny tetikasa skôra. Mazava ho azy fa dia hiresaka mahakasika ny fampianarana sy ny fanabeazana indray isika ato anatin'izao fandaharana manokana izao. Miarahaba anao ary manasa anao ihany koa izahay hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Androany isika dia hiresaka mahakasika ny fametrahana ny tambazotra nasionaly ny fefy ka dia manambahiny ny fandaharana. Anisan'izany Ramatoa Rahariniaina Rodinina, filohan'ny tambazotra nasionaly ny fefy. Miarahaba anao tompoko ary tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Miarahaba anao dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra andetrano any. Anisan'ny vahintsika ato anatin'ny fandaharana ihany koa Andriamatoa Raveloson Patrika, filohan'ny tambazotra ny fefy avy any amin'ny faritra Anosy. Miarahaba tompoko. Miarahaba anareo mpanao gazety ary miarahaba ihany koa ireo mpiaino rehetra any an-tokantrano any, indrindra fa ny mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana sy fampianarana. Ny vahintsika fahatelo kosa dia Ramatoa Randriamananjara Fara Andriatsiferana, tompona andraikitry ny Aitaky eo anivon'ny tetikasa skôra. Miarahaba anao. Dia faly miarahaba ny mpiaino rehetra, miarahaba antsika rehetra ato anatin'ny trano fitenenana ary miarahaba koa ireo izay manaraka amin'ny tambazotra sosialy. Eny asy, ato anatin'izao ady hevitra arahana resaresaka izao moa isika dia araka ny fanambarako teny am-piandohana dia ny mahakasika ny fametrahana ny tambazotra nasionaly ny fefy izay no lohahevitra ho vaoboasana ho amin'ny anio. Fa mialohan'ny tena hoe hiresahantsika mahakasika izay fametrahana ilay tambazotra nasionaly ny fefy izay dia andeha aloha ho resahana momba ilay fampahafantarana ny vokatry ny fizohina sy ny fanaraha-maso mikasika ny mangarahara ny tamberin'andraikitra ary ny kalitaon'ny tolotra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana taom-pianarana 2024 2025 Ramatoa Fara satria anisan'ny nanatanteraka izay tokoa ianareo. Tsahiviko kely ny tetikasa skôra dia nanome tantsorika ny fefy dia ao anatin'izay tantsorika izay misy ny fanentanana ny hery velona rehetra hiditra ao anatin'ny fefy, misy ny fanomezana fahaiza-manao fa indrindrindrindra misy ny fanjohiana sy fanaraha-maso ataon'ny olom-pirenena mikasika ny kalitaon'ny fanabeazana. Amin'ny ankapobeny dia misy ny tondro izay nihatsara oharina amin'izany sy inganina amin'izany ny fahaizan'ny mpianatra. Fa misy ihany koa ny tondro izay somary nisy fiamorana dia anisan'izany ireo fandraisana anjara an'ireo mpisehatra ao anatin'ny fefy. Ao ihany koa ny fahombiazan'ny fefy amin'ny resaka mangarahara sy tamberin'andraikitra satria tamin'ny taona lasa dia efa nahatratra 50 faingo iraika amby 50 isan-jato ny fefy no manana fari-pahaizana tena hoe nahafa-po tena tsara an'izay fametrahana ny fahaizana an-drafitry ny fefy izay. Tamin'ity taon-tsekoly ity kosa dia 2.20 faingo 2.20 isan-jato izy. Teo amin'ny kalitaon'ny tolotra fanabeazana ihany koa dia somary nahitana an'izay fiamorana izay raha efa nahatratra tany amin'ny 3 faingo 1.10 isan-jato ny tena hoe nahafa-po sy tsara dia tamin'ity taon-tsekoly ity dia somary nisy fiamorana 1.10 faingo 20 isan-jato sisa. Eo amin'ny hoe efa miasa sy miara-miasa amina tambazotra ve ny fefy dia hita fa mbola 2.20 faingo 4.20 isan-jato mbola tsy miara-miasa sy mifametanana ao anatina tambazotra. Izay zany no tondro miavaka raha ohatra ka jerentsika ny ankapobeny ny vokatra izay natao tamin'ny fanjohiana. Anisan'ny voaresaka tao anatin'io vokatra io ihany koa mahakasika ilay hoe tamberin'andraikitra sy ny mangarahara somary nahitana fihenany kely izay mety misy antony manokana ve manakambara amin'izay nareo fefy avy any Anosy any ohatra mahakasika an'izay? Raha izay avy any Anosy aloha izany nahatonga an'io izany nisy fanovana ilay birao mpitantana. Rehefa nisy fanovana ilay izy dia tsy nisy an'ilay ataoko hoe rafitra fifampitohizana satria niova moa izany ny olona teo dia olom-baovao dia mbola tsy zatra an'izay fitantanana ny resaka mangarahara sy tamberin'andraikitra ao anatin'ny fefy izay dia tsy maintsy indray izany omena ataontsika hoe tantsorika vaovao indray ary
isaoranao moa zany ny score satria efa voadinika tamin'ity fivoriana ty koa le izy hoe ahoana zany no tokony ho atao ahafahana mampitohy anio na amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fametrahana tahiri-kevitra zany dia rehefa misy fanondram-pahefana dia ho hita taratra eo. Zay zany tena antony satria niova tanteraka mety any amin'ny ataontsika hoe 80 isan-jato any angamba ny fiovan'ny birao raha ny anosy manokana no resahana. Manana anam-pina zay ve Madame Jodine? Ny anam-piko an'izay de ny fefy zay efa nahazo ny tantsorika avy amin'ny score eo amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao na ny fandrafetana ny biraon'ny fefy zay miainga avy any fotony de efa nandray an'izay tantsorika zay kanefany tonga moa ny fotoana zay iovan'ny roboroa ireo fahataperan'ny mandat zany de teo nisy n'ilay hoe vaovao be le olona niditra nitantana an'ilay fefy de nisy tsy faharandro zareo ny fampandehanana le izy de araka mahavaovao an'izay olo zay moa zany de nisy ny zavatra mbola tokony narenina sy nampiana ho an'ireo membre zay vaovao teo amin'ilay fitantanana ilay fefy. Mety hoe nisy antony manokana kosa ve na tonga nitetika asa score nifantoka bebe kokoa tam'le hoe fefy tao anatin'izay? Ny tetikasa score de miezaka hametraka ny kolotsain'ny mangarahara sy ny fitantanana madio ao anivon'ny fanabeazana, rafitra fanabeazana. Ny rafitra napetraka eny anivon'ny sekoly tsirairay avy na EPP na CEG na lycée de io fefy io no tena mitantana sy mitazona azy. Zay no nahatonga ny hoe raha ohatra ka mena fahaiza-manao ny fefy amin'ny fitantanana amin'ny mangarahara sy ny taberan'andraikitra, raha ohatra ka entanina ny olom-pirenena ho tompon'andraikitra ao anatin'izay fanohanana ny fanabeazan'izay ary ny mpiantsehatra rehetra miditra ao anatin'ny fefy ary miara-misalaha amin'ny fampandehanana dia tsara ho azy ny kalitaon'ny fanabeazana. Raha zava-misy tamin'iny herinandro iny de nampahafantatra ny vokatry ny fizoena sy ny fanaraha-maso ny tetikasa score. Taorianan'izay de nametraka an'ilay hoe tambazotra nasionaly ao fefy. Mety hoe misy ifandraisany ve no ilay vokatra ve na tonga nareo de ndesika de ametraka an'ity tambazotra nasionaly ao fefy ity tao anatin'izay? Tsy ny tetikasa score nametraka ny tambazotra fefy fa mpanamora izahay. Ny fefy izay nomenay tantsorika de efa resy lahatra fa hiasa amina tambazotra izy ireo. Nataonay omaly zany de fanamorana izay famondronana izay fa ny fefy no tapa-kevitra hifindrina ao anaty tambazotra. Tsy ny score araka le teny teo. Lay filana de niankina any amin'ny zava-misy tany an-toerana. Raha ny anay anosy manokana de lay fanaovana haitaky mahakasika an'ilay miala tsiny fa teny frantsay le RSE, responsable sociétal de l'entreprise, satria nisy an'le fanamboaran-dalana de nisy carrière iray ao a Beara ao Ankera amin'ny fokontany Ankera naka ny kolasy ny vato rehetra zay nampiasainy. Ny fefy tao anefa zany nambakaina, miala tsiny raha miteny an'izay satria tsy nisy ny fifanarahana hoe hanao sekoly satria le sekoly efa simba tamin'ny rivo-doza de natao resaka am-bava. Nitaraina ary le fefy de voatery sahala amin'ny zavatra voajanahary io nahatonga antsika olombelona rehefa misy loza voajanahary de mivondrovondrona. De nivondrona aloha zany ny fefy tao am'Zapy, ny tao Amboasary. De rehefa avy eo nampandre ny point focal ny score tamin'ny Fort Dauphin. De ny point focal indray nampiantso an'ilay firaisamonam-pirenena hoe misy an'izao sy zao de ahoana ny ataoko. Ny firaisamonam-pirenena manko de tsara fa olona mahay miray hina. De zay am'izay zany nahatonga an'ilay fidinana nanao an'ilay attaque tany amin'le orinasa zay misy fivoarany tsy ho tany saiko eto. De nitsilo tao am'izay koa le hevitra rehefa tonga indray koa ny score national nanangana an'ilay ataontsika hoe tambazotra somary teny frantsay nanaovako azy hoe RFEOK, réseau de fefy organisation civile de l'Anosy. Naninona no natao an'izay satria sahala aminareo hoe misioka. De zay koa zany ny feo koa zany no voasandratray feo zay le izy rehefa anona de nitatra tache d'huile tsikelikely izy
De nandeha moa nitatitra taty amin'ny nasionaly ary isaorana ny tantsofoka zany na arabolana any hoe alao manao an'io tambazotra nasionaly io mba hananantsika hery ho fanatsarana ny kalitao sy ny fitantanana eny anivon'ny sekoly rehetra eran'ny Madagasikara zay moa ny faniriana. De tanteraka soamantsara izy omaly ary arabaina manokana eto madame présidente, arabaina ihany koa ny ato satria izy no nananana an'ilay fahaiza-manao mahakasika ny haitaky zay nomena ny fefy ary mino aho fa mbola tsy kivy izy fa mbola hanome an'ilay birao vaovao. Inona ary zany madame Rôdina ma hoe filohan'izay hoe tambazotra nasionaly anao zay, inona ny tena tanjona ao anatin'io tambazotra nasionaly ny fefy io? Misaotra anao nama fitenenana. Ny tena tanjona atao anatin'le tambazotra moa zany de fametrahana ny fefy amin'ny toerany hoe fefy mba afaka hanao tamberina andraikitra eny anivon'ny sekoly sy ireo tompona ndraiky sisa ambaratonga eo anivon'ny sehatry ny fanabeazana avy amin'ny alalan'ilay tambazotra lehibe io satria avy amin'io tambazotra zay napetraka io no ahafahana mitondra ny feon'ireo fefy any an-toerana zany satria zana mety hoe tsy misy miaino na hoe feona fefy mandeha tsirairay na hoe le sehatry ny fampianarana mihitsy no tsy de manan-danja loatra any amin'ny ministeresan'ny ambaratongany any. De mifameno amin'ny tenin'ny ray aman-dreny tatsy avy any amin'ny faritra teo hoe rehefa mitsangana lay tambazotra anankiray na le réseau anankiray zay misy ny atsangana ara-panjakana de avy amin'ny alalan'iny tambazotra iny no ahafahanay maneho hevitra, manao ny fangatahana any amin'ny isan'ambaratongany avy mba hahazahoana tohana zany na hahazahoana fiaraha-miasa zany na mba hoe misy miaino mihitsy raha zay no ahafahana miteny azy satria efa feona fefy maromaro avy eto Madagasikara angamba de hoe ny zavatra rehefa atao ngeza ny anarany de mety hisy haino izy fa raha feona zavatra majinika any fotony miainga de tsy de misy miaino loatra. De zay zany ny antony hoe tena fefy hijoro haneho hevitra sy hitondra ny entaentan'ireo fefy any fotony sy hitondra fampandrosoana sy fanavaozana ho an'ny fanabeazana. Manao kosa indray anatin'izay le fametrahana an'ilay hoe fanabeazana fototra tsara kalitao ao anatin'ilay hoe fa sady tambazotra ianareo amin'izao fotoana izao aiza ho aiza zany ny mahakasika an'izay? Ny izy de ny tena tanjonay zany de mba hisitrahan'ny ankizy rehetra indrindra ny tena ankizy marefo mba hisitraka fanabeazana mandritra ny 10 taona eny anivon'ny CEG sy ny EPP zany satria hainareo tsara fa amin'ny any an-tsekoly any de misy ireo ankizy zay voahilika, misy ireo ankizy zay manana fahasembanana, misy ireo ankizy zay hoe marefo tsara-bola ihany moa ny anehoanan'ireo hoe marefo fa amin'ny antony maro de misitrahan'ireo ankizy ireo an'izay fanabeazana zay zany de zay no antony anankiray. De ny fametrahana ihany koa ny sehatra mba hitondra sy hanamafisana ny feon'ny fefy zay efa voalazako tany aloha de fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ihany koa mba hisian'ny mangarahara eny anivon'ny sehatry ny fampianarana indrindrandrindra zany eo anivon'ny fefy satria moa zany ny fefy de fikambanana izy io miorina eny amin'ny EPP sy ny CEG ary ny antom-pisiny tamin'ny andro nananganana azy tany aloha tany zany de hitantana ny vola ao anatin'io sekoly io na ny caisse école de misy resa-bola moa ao anatiny zany de ao anatin'izay resa-bola zay ihany koa sy ny fitantanana zay zavatra rehetra mandeha ao mba hisian'ny mangarahara ao anivon'izay fitantanana zay hisian'ny tamberina andraikitra ihany koa nefa satria zany vola zany de vola avy amin'ny fanjakana, vola avy amin'ny ray aman-dreny, vola avy amin'ny activité na ny hetsika rehetrarehetra zay ataony ao anatin'io sekoly io de mba hisian'ny redevabilité na ny tamberina andraikitra ho an'ny isan'ambaratongany avy sy hisian'ny mangarahara eo anivon'izay sekoly zay de ho fanetsenanareo hery velona rehetra zay efa voalaza madama fara teo satria tokony ny hery velona rehetrarehetra na ny entité zay misy eo anivon'ilay toerana misy an'ilay sekoly de mivondrona mandrafitra an'io fefy io avokoa
avy amin'ny alalan'ny fanentanana zay efa natao nirahana tamin'ny sikaoro ihany zay tsy afaka hajanona fa tenenina foana satria io no angadina ananana sy vinahitana ahafahana nanetsika io fefy io tamin'ny toerana zay misy azy de fametrahana ireo TAC na tompona andraikitra ny anivon'ny commune sy ny TAD na hoe tompona andraikitra ny anivon'ny distrika de ireo no nanome fanetsiketsehana ho an'ny VOI na ny secteur rehetrarehetra eny anivon'ny fiarahamonina hoe ahoana no ahafahana mampihetsika ilay fefy eo anivon'ilay sekoly de ny ahafahana mampihetsika azy moa zany de ny birao ao anatin'ilay fefy no mihetsika manao ny fanentanana ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny mpiarahamonina, ho an'ny any amin'ny commune sy ny sehatrehetra zay afaka hiantsehatra ka hitondra fampandrosoana eo anivon'io fefy io. De rehefa nandeha zay de niakatra isan'ambaratongany moa zany hoe fefy eo anivon'ny commune, eo anivon'ny région de tonga aty amin'ny sehatra nasionaly zay mahatsapa sy resy lahatra fa tokony ho avondrona ilay tambazotra mba ahafahan'ilay feo anankiray hitambatra, hitondra ambony sy hitondra avo ary hitondra aty amin'ny rafitra rehetrarehetra isan'ambaratongany ny feon'ireo fefy ireo mba hisian'ilay tena hoe fampandrosoana sy tohana sy fandraisana andraikitra eo anivon'ny isan'ambaratongany. Manana nampiana zay ve Monsieur Patrick mahakasika an'izay? Teny foy angamba no atao satria le fefy ihany de efa milaza anazy. Fa niezaka ho fanatsarana ny fanabazan'iny fotony. Be de be ilay pitsopitso notenenin'ny présidente teo, ny fitantanana, ny rehetrarehetra. De izay antom-pisiany zay mihitsy no nahatonga an'ilay fivondronana mba hisy hery ary mba ho voasolon-tena indrindra amin'ny sehatra fifanankalozan-kevitra sy fanapahan-kevitra. Inona moa ny antony itenenako an'izay? Ianao zany raha vao omenao olona anankiray ny toeranao dia omenao azy ny fahefana, omenao azy koa ny fanapahan-kevitra. Mahatsapa zany izahay fefy fa tsy voasolo-tena na any amin'ilay ataontsika hoe ady hevitra fanankalozana fanaovana ny politika manokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana. Izay tsindriana eto fa miasa anjambany zany tsika zao satria tsisy an'ilay plan mihitsy nanomboka tamin'ny 2023 ka mandrakity ny androany. Zay ataoko hoe zay anefa no hindrana teny frantsay hoe tableau de bord izoran'ilay fanabeazana amin'ny ankapobeny. Zay angamba no hanampiko azy misaotra. Raha ny fahitanareo firaisamonim-pirenena azy kosa indrahina zany tena mahazava-dehibe ny fijoroan'ity tambazotra nasionaly ny fefy ity. Voalohany indrindra aloha araky ny tenin'ny présidente teo firaisan-kina no hery. Afaka kokoa miezaka atambatra sy voarindra noho ny hoe miezaka misara mizaraka. Faharoa, zavatra anankiray lehibe ho anay ato amin'ny firaisamonim-pirenena de valin'ny ady sisika na ny plaidoyer izay natao teo anivon'ny plateforme nationale de pilotage du secteur éducation izy ity. Zahay zany no nangataka hoe tsara raha voasolo-tena ato amin'ity sehatra ity ny ray aman-dren'ny mpianatra ka ny ray aman-dren'ny mpianatra izay efa nivondrona rahateo ao anatin'ny fefy. Tamin'ny revue natao farany teo no nanaovana izay ady sisika izay ary nisy ny fivorian'ny PNPSE de nangataka izahay zany hoe atao anisan'ny lahadinika izy io. Antony anankiray nahatonga ny fanapahan-kevitra hanao an'ilay fanamorana hoe andao ary amena tohana kely ireo vondrona fefy, réseau fefy izay efa misy isaky ny faritra hiara hifidy sy hanankana izay rafitra izay. Mahazava-dehibe azy zany de ombieny zahay rehefa mandeha manao tantsorika de miteny foana ireo fefy ireo. Ianareo no hitanay eto de mba ho etaony amin'ny rafitra ambony any izao hafatra izao. Fa ankehitriny zany tsy mpitondra hafatra zahay fa voatsangana soamantsara ilay rafitra, efa misy rafitra isan'ambaratonga izy ireo de tsy soloina tena fa tena izy mihitsy no miditra ao amin'ilay rafitra fanapahan-kevitra. Anampiko kely an'ilay efa voalaza teo ihany moa zany fa mba tena hoe ho tafita ilay hafatra izay atao androany eto de ny tena antony nanatsanganana an'ity tambazotra fefy ity zany de mba hisolo tena fefy rehetra
au niveau national zany aho manao tatitra ny zava-misy rehetra miainga avy any fotony. De hitondra ny ahitaka ihany koa any amin'ny sehatra nasionaly. De ho alofan'ireo fanapahan-kevitra politika mety hanimbana, tsy hahatontosana, tsy hahatanteraka zay hevitra eritreretin'ny fefy hoe tena fampandrosoana any fotony zany fa mazàna tsy tena tonga any amin'ilay mpanapa-kevitra fa very eny an-javany antenatenany eny. De eto zany rehefa hoe ny tambazotra tena ny tambazotra no hijoro sy hiteny de raha misy fanapahan-kevitra zay hita fa tsy hahatanteraka loatra ilay fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana nefa azo tanterahana de eto zahay tambazotra nasionaly afaka hijoro sy hiady hanao ahitaka hanao ady sisika amin'ny sanambarantonga ny fitondrana. Vonona amin'izany ihany koa zahay raha ohatra ka hoe tena afaka miara-miasa aminay ireo firaisamonim-pirenena na ny fefy any fotony de fanetsehana an'ireo mpiara-miombona antoka ihany koa moa mazava ho azy satria manao zavatra tsy mora ilaina zay mpiara-miombona antoka izay amin'ny sehatra rehetrarehetra izay atao de avy amin'ny alalan'ny tambazotra ahafahana ihany koa manetsika azy ireo ahafahana hanao zavatra ngezabe ho fampandrosoana ny fanabeazana. Tafatsangana moa zany zao le hoe rafitra ofisialy moa zany ilazantsika anazy ao anatin'izay hoe tambazotra nasionaly fefy izay. Tahaka ny ahoana raha zany zao ny fomba fiasanareo amin'izao fotoana izao satria nasionaly zany zany hoe mahenika Madagasikara moa zany le izy. Ny fomba fiasanay aloha zany hatreto vao omaly zay no tafatsangana. Ary rehefa tafatsangana zay omaly de efa miasa sahady androany. Faritra 1 aloha zany zao no vao solon-tena hatreto. Faritra 1 no misy namonjy an'io kongresy zany raha izay no afaka ilazana azy. Namonjy ny kongresy omaly izay natao tao amin'ny IKM Antsahavola. Rehefa nivory ireo nanao ny kongresy zay ka tonga tao amin'ny faritra 1 fefy avy amin'ny faritra 1 zany de tafatsangana soamantsara ny birao. Rehefa tafatsangana ny birao manao zavatra tsy mora tsy azo atao no miteka eo am-pandriana ilaza hoe rapitso de rapitso zahay de havita zavatra na hanao miracle tsy mety zany fa kosa zahay de manome toky fa hiezaka aloha ny hanangana an'io tambazotra io ho ara-panjakana. Rehefa tafatsangana ara-panjakana izy de eo amin'izay zay no hiezaka hameno ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara satria ny sekoly ny fanabeazana fototra moa zany ny fefy de tena misy manerana Madagasikara fa tato amin'ny fananganana no tsy rakotra zay faritra zay fa io faritra 1 ihany. Rehefa tafarakotra anay zany ireo faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara io de eo amin'izay zahay no ametraka ny plan d'action rehetrarehetra zay entinay hanatanterahana ny asa. Marihina moa fa tena atsitrapo tanteraka ty zavatra ataonay ty tsisy manaramy zahay ary tsy misy budget natokana ho amin'izany fa kosa ny fametoko aloha zahay rehetrarehetra amin'ny faritra 1 ireo fa hanao zay ampandehanana an'ity tantara ty, ampandehanana an'ity tambazotra ty zany de ho hitantsika amy an-dalana eo ny fivoatran'ny raharaha fa zay zany mahame-toky ary amin'ny fotoana zay tena hampandeha azy de heverina eto amin'ity studio ty zahay ampafantatra anareo hoe zao ny zavatra efa mandeha, zao ny zavatra efa voatanteraka ary zao ny zavatra efa nitsangana fa mahame-toky zahay fa andeha izy ty ary efa hanome tanana ny firaisamonim-pirenena rehetrarehetra izay mahatsapan-tena fa zava-dehibe ny fanabeazana, zava-dehibe ny fampianarana indrindrandrindra ho an'ny zanaka malagasy rehetrarehetra. Zany hoe misokatra amin'ny firaisamonim-pirenena rehetra ianareo fa tsy hoe skôro ihany ohatra. Misokatra amin'ny firaisamonim-pirenena rehetrarehetra zay fa eto de isaorana skôro izay angadina ananana sy viana ahitana veriko ihany. Tena nanetsiketsika anay tany am-boalohany amin'ny ahitaka sy amin'ny tantsorika izay natao avy amin'ny alalan'ilay tetikasa skôro 1 sy skôro 2 avy amin'ny alalan'ny zareo zany nanaitra ny ampipon'ny fefy teny toerana hoe andeha isika hivondrona hanetsiketsika satria misy fiafarany tetikasa ohatran'ny tetikasa rehetrarehetra ihany le skôro ange de tapitra ny ay de nandeha ny 2 tapitra ny 2 de tena vita izy ka rehefa vita izy de tsy hijanona eo zahay fa efa nahazo traikefa, efa nahazo fahalalana, efa nahazo tantsorika tamin'ny zareo de ny zavatra voalohany azonay de hoe ny hanangana anay an'ity réseau anankiray ngeda be ity satria rehefa tsy eo intsony zany le tetikasa de efa afaka mandeha rery zahay avy amin'ny alalan'ity réseau ty fa mbola nanome tantsorika anay ihany aloha izy tamin'ny fananganana azy. Manana hotsondriana mahakasika an'izay ve Monsieur Patrick indrindra amin'le hoe fomba fiasa aminatin'izao hoe efa nasionaly ny fefy ianareo moa zany avy any amin'ny faritra Anosy. Ia, ndray ohatra sahala amin'ny hazo maniry ihany.
Ny fotony ihany no andriany fa ny vokany eny ambony eny lay voankazo. Zay no rariana. Fa maninona moa zahay no misahirana amin'ny fanabeazana satria ny zava-drehetra dia mifototra amin'ny fanabeazana na amin'ny alalan'ny fomba samihafa zay nataon'ny Tôlo ary ny fanabeazana no nanova antsika zao. Raha mijery an'ity Andohalo ity tany amin'ny fotoan'andro tany aloha angamba tsy sahala am'izao. Fa nohon'izay fisian'ny fanabeazana zay dia zay no mitondra fampivoarana ary zay indrindra no mampivondrona ao anatin'ilay tambazotra mba hahatonga ny fampivoarana an'ity firenentsika zay tsapa fa manan-karena, manam-manam-pahaizana kanefa mikorosofahana. Dia miady mikolokolo zany aloha no anombohan'ny fefy azy dia ny fitantanana tsara, fanomezana tambera andraikitra. Te hiteny aho eto hoe azo ny sehatr'asa hafa alaina ohatra zao atao amin'ny fanabeazana zao mba samy ho tonga saina daholo fa rehefa madio ny fitantanana, rehefa manome lay tamberan'andraikitra ka tsy tompotrano intsony ny fefy na ny ray aman-dreny na ny fanabeazana zay tena tompony araka ny tenin'ny Fara teo hoe ry Fara indray ara no asainy hoe hitondra an'ilay olana nefa izy ihany araka ny tenin'ny présidente teo dia efa mahavoa an'ilay izy ary fitohizan'ilay tsy fisian'ny tetikasa no tena zava-dehibe nanangana anazy ka ndeha le firaisamonim-pirenena am'izay ara rehefa tena mandroso ndramiko foana anareo satria za mpanaraka anareo dia ho faly, rehefa faly moa maninona ny olombelona fa mihirahira sy misiosioka, tsy zay? Dia aingany antsika ho tonga zay fotoana zay dia ho tadiditsika hoe io fa hisioka atsika. Arak'ilay nambaran'ny Madame Rodine teo moa zany hoe fefy avy amin'ny faritra 12 no tonga tamin'ny nametrahana an'ilay hoe tambazotra nasionaly. Mety misy antony manokana ve ny hoe izy 12 ireo no tonga, izy avy ihany koa zany izy 12 tonga ireo? Ny antony aloha hoe 12 ny tonga dia ireo no voakasiky ny tetikasa skôro dia ny ankoatran'izay tsy voakasiky ilay tetikasa ka rehefa voakasiky ilay tetikasa zany aloha dia mazava ho azy ny atrika an'ilay dissémination moa nataonay tamin'ny andro voalohany fanaparehana ny vokatry ny fanjohiana sy ny fanaraha-maso dia ny andro faharoa zay nanao an'ilay fifidianana dia zay no antony na complet an'ilay 12 fa avy eo kosa efa hijery hevitra zay mahakasika ny hametrahana an'ilay ankoatran'ny 12 zay mety azonay tanterahana ihany tsinona ilay izy. Ampiany Madame Fara angamba izay fanazavako izay. Ny faritra voakasika amin'ny vantana tamin'ny tetikasa skôro voalohany sy faharoa 7. Dia tamin'ny ity skôro faharoa ity zay ny tatrahananao fanindroana sy fanaraha-maso tamin'ny faritra 13. Fa ankoatr'izay ihany koa misy ireo fefy araka ny teninao teo hoe misokatra. Misy ireo fefy izay nomeny tetikasa hafa tantsorika fa tena mitovy fijery tanteraka amin'ilay nentin'ny skôro dia tao rahateo moa zany ireo rehetra izay miara-miasa amin'ny fefy tonga tao hanatrika an'io fananganana ny réseau io ary niara-nanaiky fa ilaina ilay izy dia izay no nahatratraranandreo faritra 12 ireo. Le faritra 12 dia mivondrona amina vondrom-paritra izy ireo. Misy vondrom-paritra manaraka ny faritany enina. Izany hoe vondrom-paritra faritra izay mikambana ao amin'ny faritan'ny Fianarantsoa, amin'ny faritan'ny Toliara, faritan'ny Mahajanga, faritan'ny Antananarivo izay namoaka ny présidente nasionaly dia arak'izay faritra 12 izay dia ao anatin'ny drafitr'asa plan d'action an'izy ireo moa zany ny hanatratra ny faritry Antsiranana satria ny faritany Antsiranana zany no mbola tsy voasolitena tao. Izany hoe mety efa manana feim-potoana ve ianareo hoe eto ka hatreto izay tokony efa tratrany ny hametrahana an'ireo faritra hafa ireo sa hoe mbola hoe hiasa aloha tsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika mian-dalana iny? Mba fanazavana ihany koa ny entiko zany. Ohateny foana moa ny anahy. Ireo no fanasina izy 12. Ianao angamba vehivavy rehefa mahandro tsy betsaka aloha no alefao fa mahenika ny nosy. Efa misy paikady eritreretina ary izay no nahatonga an'ilay hoe fa nahoana moa no natao hoe vondrom-paritra. Natao vondrom-paritra ilay izy mba hahafahana
misahana an'ilay faritany teo aloha. Moramora zany a ny anapariahana an'io a amin'ny alalan'izay ny solotena atao ohatra hoe Menabe, Anosy, Androy, de izy zahay ao anatiny zay fanasina satria zay tsy mahatratra. Ya, zahay fanasina no hiasa araka zay teny zay hoe fanoloran-tena l'izy. Sahala amiko manokana fomba fiasako fa azo hazavaina eto a, rehefa mankany amy toerana anankiray aho, iraka hafa dia tsy maintsy atambatro am'lay anankiray izay iseharako satria misehatra amina zavatra maromaro. Ary izay no fampizarana hoe rehefa misy dia atao dia fanabeazana ohatra no naleha na tsy fanabeazana no andraisako azy, de eo manararaotra hoe mba mitady solotenan'ny fefy vitsivitsy na maromaro, mino aho fa na ry madamo Fara efa mpanao an'izany, de iny am'izay no fampiresahana lay olona mpitarika, tiana aloha hoe le mpitarika, de ifampiresahana koa ny manam-pahefana eo an-toerana hoe misy an'izao zao de lay olona vitsy niresaka taminao ka nampitanao an'ilay izy a, iny ndray no mamolavola sy manetsiketsika an'ilay zavatra tiana ho hatsangana. Ary isaorana foana moa zany ny teknôlôjia fa miasa foana ny teknôlôjia na amin'ny alalan'ny mesazy io na amin'ny alalan'ny telefaonina io a, dia misy mijoro zany any fa mbola tsy ara-panjakana de antsoina am'izay koa raha ohatra zay any Fort-dauphin ohatra de miantso an'le manodidina indray ao Fort-dauphin aloha de mitatra tsikelikely sahala am'izay l'izy a, fa ny mametraka feom-potoana angamba 3 taona ny tetezana hitantsika eto, de mandrapahatonga an'izay 3 taona zay a 2 taona. mety safotra angamba Madagasikara. Tiako kely fotsiny an'ilay izy a, ny vinavina nasanay zany mahakasika an'ilay fandrakofana de eo amy 3 volana eo zany no eritreretinay hoe anaovana azy aloha. Ametrahana le any amy faritra hafa. Mananampy madamo Fara? Ny anjaranay ao anatiny moa zany faly zay miara-bantrareo fa teraka izy de ny eo amy fanamorana ny communication, manaingana ny plateforme hoe WhatsApp ahafahan'izy ireo mampitatra an'izay ary manome ihany koa an'ireo fiarahamonim-pirenena any amy faritra hafa izay afaka ifammetanana amina serasera. Zay no eritreretinay ny drafitra aza andry zareo madiodio iny fa araky ny hoe zahay no nanamora ny fitsanganany de eo am'izay fanitaran'izay koa de mbola manolon-tanana izahay mandritran'izay mandat 3 taona zay fa eo moa zany ny efa vinandry zareo hoe 3 taona 3 volana mba efa voarakotra daholo vondrom-paritra Anakena. Ao anatin'izay ty fanontaniako manaraka ty ngamba de iantefa aminareo telo mianadahy zay mety anatin'izao resadresaka zao. Vao resakitsika hoe ny tena tanjona de ny ametraka ny mangarahara, ny tamberina andraikitra, eo ihany koa ny hoe hanatsara ny fanabeazana fototra mba hositrahan'ny zaza malagasy zay hoe fanabeazana tsara kalitao izay. Fa ankoatran'izay, inona ihany koa no tena ilana ny tambazotra ny nasionaly ny fefy io tompoko? Ie, no resaka angamba aloha ny voalohany. De ny tena ilana ny tambazotra de satria rehefa eo izy de afaka mandefa tsosokevitra, ahafahana manova ny politika rehetrarehetra mahakasika ny fampianarana na ny orientation politika. Matetika avy aty ambony no midina baiko, midina avy any ambony no midina mankany ambany de ny tsisy zavatra afaka tenenina tsao za fa manatanteraka ny zay tefany le baiko. Fa am'izao zany a de efa ho eo zahay, zay le tambazotra zany a afaka manelanelana an'izay hoe ity ary zany ny baiko tanterao, nefa baiko hita zay hoe mety tsy de afaka tanterahana akory am'ilay faritra, zay tsy fantatry ny any ambony any akory hoe ahoana ny fomba tany, ahoana ny mety ho fiantraikany, ahoana ny zavatra azo atao na ny paika azo atao, zay tsy nisy fakan-kevitra akory na tsisy fisolontena akory ny fandrafetan'ny avy any ambony zay mandefa an'io baiko io, fa tonga de hoe tanterao de tonga de ataovy. De eo zany zahay tambazotra zay efa misy manerana ny faritra eto Madagasikara, mahafantatra ny situation zay any amin'io faritra io, ka raha misy baiko midina de afaka manao aitaky zay na afaka manao ady sisika
amin'io zavatra zay saina tanterahana satria tsy tokony ho tanterahana any am'le faritra zay ahafahana anatanterahana azy. De eo ihany koa ny fanambarana na famivondronana ny hery mba ahafahana milaza hoe ity ny zavatra tadiavinay fa tsy ity no tokony ho ampanaovinareo anay, mba ahafahana mizaratra ake fa samy fify rehetrarehetra eto Madagasikara zany hoe ohatra zareo any ministera na any amin'ny fanabeazana any ambony any ty ny zavatra tadiavinay fa tsy hoe ty ny zavatra ataonareo zay tsy tadiavinay akory nefa asainareo atao fa ny zavatra tokony ho tadiavinay ihany no ampanaovinareo. Ohatrohatran'izay zany le ohatra hitondrako azy fa tsy tena hoe zay ngamba no mahafehy azy feno. De mba hanatsarana ny fefy hitaky ny zoro sy hiady amin'ny tsy rariny satria mety misy zavatra tsy rariny ihany nge mahazo andreo fefy reo zay avy amin'ny alalan'ny tsindry na avy amin'ny alalan'ny tery na avy amin'ny alalan'ny hevitra zay tokony tsy maintsy ho tanterahana nefa tsy tokony ho tanterahana akory. De ny fitadiavana ny fanamafisana ny fahaiza-manaondreo fefy reo ihany koa zany antony anankiray tena nanangananay azy satria raha andeha amin'ny heriny fotsiny reo fefy reo hoe fefy isaky ny établissement na fefy isaky ny japy anankiray na fefy amina Cisco anankiray fotsiny de mety tsy de ho mafy loatra fa izahay mitambatra tena hoe ngeza be no miteny mety mba misy point kely kosa mba afaka raisin'ireo mpanapa-kevitra any ambony any. Zay zany ny tena antony hoe ahafahanay mijoro avy amin'ny alalan'ny tambazotra anankiray ngeda be io zay feo anankiray, hery anankiray, hetsika anankiray ary ady sisika tao anankiray mitondra ny feon'ny vahoaka na ny feon'ny fefy rehetrarehetra. Miala tsiny fa la voatery minindrana teny frantsay foana. Les réseaux zany tena izy raha fehezina dia efa contre-pouvoir sur les décisions néfastes. Hay zay. Ny manaraka andray force de proposition sur les bonnes décisions pertinentes. Satria reo zavatra ango-kevitra rehetrarehetra reo no entina io. Tsy de te hanao copier-coller satria matetika ny décision politika araka tenin'ny madame présidente teo Sahala Mirotsak'orana sy Taramasoandro avy eny ambony. Zany hoe extérieur avy any ivelany. Fa am'ty ndray mitoraka ty zany izahay no ho ravin-kazo mamadika an'le fa maitso. Zany hoe vonona io réseau io fa hiteny hoe ty kosa aloha de tsy mety satria raha araka ny hevitra zay ato aminay ka tany fotony. Zany hoe zany le zezika tena mampaniry dia ity kosa. Zay le contre-pouvoir. De mitondra ndray koa volavolan-kevitra satria zay ny firaisamonim-pirenena. Volavolan-kevitra zay hita efa mahasoa eo amin'ny ataontsika hoe dialogue national mihitsy. De eo am'izay zany no mifandresy lahatra ka mino sy matoky zay fa hisy fiovana la izy satria raha araka ny fanadihadiana omaly moa zany tam'le fivoriana de décision politika no mibahana. Zany hoe le volonté politika ny mpitondra za olona miaina Mangarara tena miteny an'izany za tsy manonona anarana fa le mpitondra mihitsy no nahatonga antsika zao tsy nanana an'io plan io satria tsy manatanteraka an'ilay hoe ny firaisamonim-pirenena moa ohatra ny manelingelina foana amin'ny mpanao politika zay ny fisiny. De mino zay zao fa rehefa misolo-tena am'izay fa tafatsangana ty misy olo-tena anankiroa ao am'le PNPSE de tena hitondra an'ilay hetaheta ary hanolo-kevitra mahasoa. Zay ngamba le izy fa tsy de valam-parana loatra le fotoana. Ho anay ao amin'ny tetikasa sport moa de zavatra anankiray tena hoe fahafapo ny fampaharetana ny vokatry ny asa nataony nandritra ny tetikasa. Nanome tantsorika zahay, nanentana zahay ary nanome fahaiza-manao mikasika ny fametrahana ny Mangarara sy Tamberinandraikitra, ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fefy. De hatramin'izay zany de zahay no nijery nanao tantsorika. Am'izao fotoana izao ny maha-zava-dehibe azy de hoe mazaka tena maly lalana ary efa mandeha amin'ny ny herin'ny tenany am'izay le fefy
Vokatra anankitelo zany no azo ambara hoe fitsanganana mazava be an'ity fitsanganan'ny réseau ty. Voalohany nahomby ny fanefena sy ny tantsorika natao, fanomezana fahaiza-manao zany. Faharoa nahomby ny fanentanana zany hoe mahatsara tena tompon'andraikitra amin'izay izy ireo. Fahatelo maharitra zany ny vokatry ny tetikasa satria na io ny tetikasa na tsy io ny tetikasa efa vonona handeha ao amin'ny faharetany izy. Zay zava-dehibe telo zay de hitana hoe vokatra ngeza be tamin'ny tantsorika nomena ary zava-dehibe ny fahaterahan'le réseau. Ny alam-pikokelin'ny teny madama Fara fotsiny zany de misy ireo toerana zay tsy nisy an'le tetikasa score fa misy fefy. De sao zareo mantsy mieritreritra hoe zay tsy niatrika an'ilay fananganana an'le réseau na fananganana an'ilay tambazotra fa efa voasolo tena ho avokoa satria ny akamaroan'ny raha eto Analamanga manokana zany de ny akamaroany de efa rakotra ny eto Analamanga de afaka hisolo tena, afaka hitondra ny hevitra, afaka hitondra ny etaetan'ireo fefy rehetrarehetra ireo zahay ato anatin'ny tambazotra. Zay hita fa hoe mitondra makany amin'ny lalan'ny fampandrosoana ho an'ny fanabeazana. Teo moa somary ohatran'ny notsindrian'i Madame Gaudine le hoe indraindray koa ireo fefy ireo miaina zavatra tsy rariny mahazo azy ireo de araraotana ihany ny fahatongavan'ny olona avy lavitra tahaka ny Monsieur Patrick toy izao. Mety hoe misy azo tantaraina ve mahakasika an'ireny hoe tsy rary ny iainanareo fefy ireny? Zay mihitsy ny tena antom-pisian'ny fefy ary ny antom-pisian'ilay fidiran'ny firaisamonim-pirenena. Ny firaisamonim-pirenena amin'ny ankapobeny dia miady amin'ny zo voahitsakitraka. De zay koa no anaovana haitaky. Tsy ary ho tanisaina angamby io fa ny fitantanana eo anivon'ny sekoly de hitatsika fa misy tsindry ary mivesatra ampibabenanay ray aman-dreny dehibe hatrany amin'ny ataontsika hoe karaman'ny mpampianatra. Kanefa ny lalàna eran'izao tontolo zao dia maimaim-poana ny fanabeazana, maimaim-poana koa ny fahasalamana. Izay ataontsika hoe tsindry zay mihitsy no nahatonga an'ilay fitambarana noteneniko teo. Satria rehefa mahatsiaro voatsindry ianao de mitaraina, tsy zay moa izy? Ka rehefa mitaraina de misy mandre eo akaiky eo de nivondrona. De ny antom-pisian'ilay fefy ho fanatsarana koa zaho tsy te-hiteny zavatra be dehibe de hita fa mibrioka ary mino fa zay no nahatonga an'io tetikasa score io ny fahalalany an'io dia isaorana moa zao lay mpahary fa araka ny teny teo manomboka tonga saina le ray aman-dreny hoe izahay ny tompony am'izay adidy sy andraikiny fa zay tsy zakany kosa iverenany mankany amin'ny alalan'le tambazotra rehefa avy eo hoe fa ahoana ty lazaina fa maimaim-poana ny fanabeazana nefa vesarany ray aman-dreny. Mbola tsy afa-miala aminay koa nareo areto de manentana anareo satria nareo no mpiserasera. Nareo koa tokony hanampy be dehibe anay réseau-ny fefy. Mino fa présidente rehefa misy zavatra de mba manantona anareo. Tsika koa moa zany misy foana le fiaraha-miasa miresaka amina ministeran'ny serasera taloha sy ny ankehitriny fa hoe rehefa misy zavatra mikasika anareo firaisamonim-pirenena de tsy andoavam-bola. Fa matetika rehefa manantona station privé sioka fantatro ankoatran'izay any aminay dia vola. Izay koa zany mbola haitaky hataoko eo anivon'ny ministera ary indrindrandrindra ny faniriana hisy mitovy am'ty anareo ty angamba ny hiparitaky nareo zay no tiako satria za mpanaraka an'io nareo manan'olombelona be dehibe eran'ny faritra fa ny tiako tenenina le station mihitsy mba ho gratuit satria io madame Fara fa rehefa mankany amin'ny radio any amin'ny faritra zahay dia somary sahirana ihany izy manao haitaky ahitana an'le vola satria rehefa misy vaovao alefan'ny point focal anay de hoe tsy maintsy mba aleo re atao ho heno zany zavatra zany tokony araraotiko eto satria nareo no mpanao gazety manatsika anahy de tokony efa hipetraka hoe raha fa miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena amin'ny ankapobeny indrindrandrindra fa ny fefy de tokony hanana accès gratuit
de mba miresaka le avy any ambanivohitra mihitsy zany mba entina invitena eo fa natao moa zany tany Fort Dauphin de mba heno hoe kay zay le izy. Tsy hoe any angamba. Hanapiko kely an'le resaka hoe tsindry sy ny karazany teo. Ny fefy de nananganana azy tany am-boalohany mbola veriko ihany. De kirakirany vola avy amin'ny fanjakana na le hoe caisse école. Io caisse école io nefany zay efa mety hoe ao anatina kitapom-bolam-panjakana izy io. Fa ny fanapariahana sisa no andraikitry ny ao amin'ny any fotony any. Mazàna nefa izy io tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fahatongavany. Fa any amin'ny fotoana zay efa tsy tokony hatongavany intsony vao tonga. Na tonga ary tonga androany hariva de rapitso maraina de tsy maintsy alaina. De rehefa alaina rapitso maraina de tsy maintsy lanina rapitso maraina. De aiza ny facture rehetrarehetra rapitso maraina zay nandaninan'io vola io. Zany zao de endrika tsy fangaraharaha zany aminay. Ary hitanay tany anatina fijerena sy ny zavatra ataon'ireo fefy ireo teny fotony tany anatina ankety na canevas zay fenoina moa zany nahafantaranay an'izany hoe amin'ny fotoana fahatongavan'ilay vola manahoana ny fahafantaran'ireo fefy ireo hoe tonga ao anatin'ny ao amin'ny trésor ny volanareo fa mandana live fa eny anana zaraina ahoana ny communication amin'ny fahazahoana an'io avy aiza ny mainka de makany amin'izy sy de tena mangarahara loatra. Ka rehefa tonga indray le izy de tsy azo ampiasaina am'ty tsy azo ampiasaina am'ry fa am'ry ihany zay efa voafaritra ao anatin'ny TSI moa na ny tetik'asa-tsekoly fanekena iny tsy maninona. Fa nefa kosany misy zavatra zay hitanay hoe tsy araka ny tokony ho izy any amin'ny fahatongavany aloha zany zay efa tena isaoranay niaraka tao amin'ny mail moa zany ny tetik'asa score de tena misy mail foana eo isaky ny misy zavatra atao de efa misy ampahana ahitako tonga ihany satria efa tonga amin'ny ampahany ara-potoana kely fa tsy tena mbola ara-potoana be zany io caisse école io. Misy ihany koa ny fanambarana zay anao manjerim-panjakana nataony any amin'ny ministera any hoe 0 ariary ny fampidirana mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany. Maheno an'iny ny sofin'ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny mihaino radio manaraka tele na hoe any ambanivohitra any ary. De eo am'izay izy le amin'ny fomba fiteny hoe manangatra satria tsy 0 ariary ny fampidirana mpianatra fa misy vola aloha ary tsy maintsy misy vola aloha satria ny antony tsisy mpiasam-panjakana ao anatin'ilay EPP na ao anatin'ilay CEG tsy maintsy manara-mametra frame zany reo ray aman-dreny reo. Aiza zany ny karaha-mandovana ny karaha man'le ray aman-dreny metra frame raha ohatra ka mbola tsy subventionné le metra frame tsy maintsy hitako volany amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra na tiana na tsy tiana. Aty amin'ny haino aman-jery nefa milaza fa 0 ariary ny fampidirana mpianatra. Izy ary zany ny diso. Le niteny taty amin'ny haino aman-jery sa le ao amin'ny fampianarana tsy maintsy hitako vola. Zany zao aminay de tsy mety satria mampisavorovoro ny sain'le ray aman-dreny mampihemitra mihitsy ary tena teneniko anao fa ny ray aman-dreny tena sahirana tena mihemitra. Fa nefany nisy ny tantsolika zay nomen'ny tetik'asa score ny fefy hoe ahoana ny fandraisana tanana ny ankizy marefo, ahoana ny ahafantarana ny ray aman-dreny tena sahirana eo anivon'io fokontany io na eo anivon'io commune io zay fiaraha-miasa monsieur fokontany hoe reto ny ray aman-dreny tena sahirana inona ary zany mihetsika ataon'le fefy raha tena sahirana ireo ray aman-dreny reo. De mety misy teti-bolona le fefy raha ohatra ka efa matanjatanjaka le fefy hanamorana ny fidiran'ireo ankizy ireo fa tokony ary ny rariny de mianatra daholo ny ankizy rehetrarehetra fa tsisy voailika. Le ray aman-dreny efa nidofotra satria 0 ariary ary tsy nieritreritry ny andoha vola mihitsy izy fa ny tenin'ny fanjakana de 0 tsy misy loha-vola ao de eo zany hitanay hoe zavatra tokony mbola ho harenina kely. Misy ihany koa ny recrutement zay tokony ataon'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra ireo. Fantatra fa atao anatin'ity sekoly ity misy mpampianatra anankifito. Misy efa 15 taona io mpampianatra metra frame monina mpianatra tao fa mandraky ty tenenako eto amin'ity plateau ty mbola tsy recruté. Mitady ho kivo mpampianatra io satria any amin'ny karamana 2 alina sy 1 hetsy 10 alina sy 1 hetsy isam-bolana karaman'ilay mpampianatra. Mampianatra andreo zaza ireo 20 ndray kilasy mba manahoana sy manahoana ny fieritreretanao an'izany. Hita ny fefy zany ary tena nanosika anay hoe inona mihitsy ny zavatra ataontsika ahatonga antsika tena ho tafakatra ambonimbony hitondra ny hevitritsika de nanangananay an'ity réseau ty. Tena tsaika efa hitanay sur place zany de rehefa eo am'izay na misy ary le recrutement ataon'ny fanjakana tsy tena tonga any amin'le sekoly tena tsy manana maître faute
na tena mpiasam-panjakana fa mbola reto le andohavana karama mpampianatra 5 andohavana 5 alina sy ray hetsy. Ay zary le fefy nahita volana io fa tsy maintsy le mihetsika le fefy eo atoerana zany hoe inona ny hevitra de nitady zay manam-bola manetsika an'ireo olona eo an-tanàna hivondrona ao anatin'le fefy de manao activité le fefy de mba manam-bola andohavana karama teto. Zany zao aminay mila fanavaozana, mila fanamboarana, mila jerena tena jeren'ny masony tena aty ambony aty ministera mihitsy hoe tena marina ve zany sa tsy marina, ary tena marina zany, samy teny an'zany zay satria tamin'ny hetsika rehetra nampanaovy skôro anay amin'ny fanaraha-maso eny fotony de tena hitanay zany, mbola moramora zany, mihoatra amin'ny tena hoe ankizy mipetraka midoroboka amin'ny tany, eo manoratra, sisy ninona azo atao fa de hoe mipetraka mba hoe dalazy ary tena tsara, fa tsy dalazy akory le trano fianarana. Inona ny andraikitra raisin'ny fefy am'zany? Ary raha le fefy kely any ambanivohitra nefa ny teny an'zany, iza misy meno ozy ty ny fitenin'ny zatovo am'zao, fa atsanganay le réseau, anambaranay hoe inona daholo ny situation rehetrarehetra misy eto Madagasikara, miainga mba tsy mba hahatongava an'lay feo tena ho an'ny fotony sy le vola nge misy ao amin'ny ministera fanabeazana teneniko anao zany, manam-bola nge io ministera io fa makaiza le vola tena tonga any amin'ny apaka an'le tena mila azy ve? Misy meno ve le feo tena hoe tena mila mpampianatra kosa rangahy tena mila trano fianarana fa lasan'ny cyclone, tena mila fitaovana andefasy fitaovana, de zay ny anton'le réseau, tena zay ny anton'le réseau hitondra an'zay feo zay ho any amin'ny tena tokony heno azy, tena mitodika any caméra, ho any am'zay tena tokony heno azy sy ho any am'zay tena tokony hanatanteraka azy, fa za eto tena filoha nasional an'ity réseau ty, zay tsy natahotra niditra birao zany sao de nieritreretin'ny mpitondra any ambony any hoe avy any ambanivohitra zay, fa tena vonanao aitaky zay, ary vonanao ady sisika fa miandry an'ity zavatra ty tena hitsangana ara-fanjakana zay de ho rakofanay Madagasikara, ary rehefa rakitra andao ry mandeha, ho avy zahay sy ho anay fa tena miala paosy ary zay am'ty fa ho an'ny fanabeazana, ho an'ny zaza malagasy, tsy misy voailika na iray ary fa tena hisitraka fampianarana, tena hisitraka fanabeazana ary fanabeazana tsy kitanitany, tandrametaka atao zara vavita fa fanabeazana tsara kalitao hisitrahan'ny olom-pirenena. Mankasitraka tompoko. Ia, lefa zay le ataoko hoe firaisamonim-pirenena sahy de ho ampiko le izy. Ny zava-misy tsika ampitovy an'le kalitao fa ny tontolo ambanivohitra araka ny tenin'ny présidenta teo tena mampalahelo. Ny recrutement koa ety andaniny mbola misy ataontsika hoe fahitaitana, tsy amin'ny fanabeazanay ihany io fa amin'ny lafiny rehetra, hiteny sécurité fa maninona moa zany ny gendarme sy ny miaramila matin'ny dahalo, tsotra be ny antony, tsy rangazela lay tena nanao service fa ny zanaky ny mahitahita, ady tsy maintsy ataontsika io zanaky ny mahitahita io. Raha fanabeazana no resahana de teneniko foana hoe nozarazaraina ny politika ny fanabeazana, ny zanaky ny mahitahita makany an-dafy, tsy raha ino ny eto Madagasikara ny fizy malagasy, mbola mizara ndray koa ny privé sy ny EPP, any amin'ny EPP am'zay ary manahoana araka ny teny teo mampalahelo ary tokony tonga saina am'zany ny ministera raha fa za eto, za koa za tsy matahatra, tokony hieritreritra hoe ahoana marina moa no tokony atao hamadihana an'ty zavatra tsy mety ty. Efa niteneniko foana io natany aminay tany Fort Dauphin, tsy ny raharahiana mihitsy ny olona manam-pahaizana sy mianatra fa ny mpanao politika ny favorizena, ary na am'zao fanavaozana zao sahako miteny fa mbola miverina izy io izay zavatra zay raha mbola zay no rafitra mipetraka eto Madagasikara ary zay no ampisiany ty tambazotra ty mba hitenenanay, mila tonga saina satria ny zanaky ny mpanao politika no lasa mahazo toerana, kolikoly amina diplôma, zava-misy zany teneniko zany misy. Rehefa miasa le manana master zoto raha tsy hitanao akory satria inona ny antony, kolikoly, zay no misy. Mila tokony ho jerena akaiky zany rehetrarehetra zany ka avadika lizy takinay foana, ary efa nitakinay teo ny filohan'ny fanavaozana ny teny hoe ho avadika am'zay fa tsy omena avantage ny mpanao politika. Takina mandrakity ny androany ndray hoe raha vao ny sehatra mpanambaka, ny sénateur ohatra efa tsy misy fa natao mpanambaka, fa amiko manokana na misy député eo, ny député koa de mpanambaka,
satria firy million. Maninona moa reny raha injectena mankany amin'ny fanabeazany. Ary za eto de fa hihetsika sahady amin'ny mahafefi regionaly. Hitady vola zay, anao hetsika rehetrarehetra zay, fa rehefa avy eo kosa zay manao haitaky n'olo-kendry. Tsy maintsy mifampiresaka amin'ny DREN zay ampahendrena, tsy maintsy mifampiresaka amin'ny ministera ny aty amin'ny nasionaly hoe io kosa mba jereo fa misy tsy mahazo retraite an'ireo mpampianatra ambanivohitra reo e. Omeny ray aman-dreny tanimbary fotsiny izy any aminay mbola izy ny mamboly maniraka mpianatra ndray izy mbola misy le lalàna hoe tsy azo atao mampiasa zaza de iomehezan'ny olona lay mpampianatra fa misy raha ny mpianatra nampianariny teo efa lasa lavitra fa izy mbola lay mikapa mitovy amiko mbola mikapa io. Zany mila jerena. Zany hoe ifahararotiko l'izy ny fikaonan-doham-pirenena de tokony hahafahana mamoaka satria azadiny fa any efa misy kisarisarina fikaonan-doham-pirenena ndray koa ataon'ny zalahy. Tena izahay nenay ady Mandramaty miaina mihitsy no miala araka ny tenin'ny présidente teo mampiady ny vady za lehilahy fa ny am-paosy foana ny mandeha fa nanolo tena satria raha fandalovana ny ety an-tany de aleo manao ny soa toy izay manao ny ratsy. Ya, tena hoe nafana ny resadresaka sy ny ady hevitra tao anatin'izay loha hevitra izay tafapetraky ny Madavafara le hoe tambazotra nasionaly FEFI. Mety hoe manao ahoana zany zao toy ny fiaraha-miasanareo amin'reto FEFI ireto ho an'ny tetikasa skôro manokana sy ny toy ny asa rehetra ihany koa anatin'izay. Araka ny teneniko teo ny skôro andiany faharoa de tapitra amin'ny volana Jona 2024 afaka 2 volana zany. De izahay zany zao efa ao anatin'ny atao hoe fampaharetana na ny pérennisation an'ny zavatra rehetra natao. Ny fahaiza-manao rehetra araka ny vokatra nentiko teny aloha hoe nisy fiemorana ny fahaiza-manao an'ny FEFI noho ireo fiovan'ny mpitantana. Ny zavatra hita tao anatin'ny FEFI nandritra izay niasa tamin'ny FEFI izay de hoe ny birao mety miova, ny taletsekoly izay sekretera maharitra mety ho afindra toerana affecté fa ny fahaiza-manao tokony ho voatazona. De ao anatin'io FEFI io zany io tambazotra io ijerena fomba maharitra hitehirizana an'izay fahaiza-manao zay mba haretan'le izy mba tsy hisy ohatran'ity trango ity intsony hoe raha vao misy fiovana de hemotra ny zavatra efa azo, ny fahaiza-manao efa azo. Ity FEFI, ity tambazotra FEFI ity zany no rafitra anankiray hiazona ny fahaiza-manao rehetra mba hiampita de tsy misy foana hoe miakatra ny fahaiza-manao de midina zéro de miakatra indray de lasa tsy miakatra mihitsy le hatsarana kalitao amin'izay fotoana izay fa zay efa azo de voatahiry de hiakatra foana le kalitao. Ny tena ny mahasoa tato amin'ny tetikasa skôro moa zany de eo amin'ny resaka fahaiza-mitantana gouvernance fa ny fahaiza-mitantana ny bonne gouvernance mihatra ao amin'ny fitanana fanabeazana de hiatraka avy hatrany koa any amin'ny kalitao. Zany hoe zavatra anankiray hita moa sady mahafaly hoe mba tsy nemotra aloha le taham-pahaizan'ny mpianatra de eo ihany koa araka ny le tenenina teo hoe hisian'ny fifanaraha-maso sy fanomezan-tanana amin'ireo mpitantana hisajo-kajiny sy ny mpampianatra. Madivadiva hifarana ihany koa ny fandaharantsika satria efa tonga ihany koa ny ora iray ahafahantsika miresadresaka eto. Ety am-pamaranana angamba Madame Rodina mety tsara raha ampatsiahivinao hoe olona tahaka ny ahoana moa zany no afaka miditra ao anatin'izay hoe FEFI izay satria mety mbola misy amin'ireo mpanaraka antsika ny tsy mahafantatra azy io nefa no ilay ady hevitra nafana de nafana teo mety hoe liana izy ireo hiditra ao anatin'izay. Ie, ety am-pamaranana marina de aleo ampatsahivina hoe ahoana tokoa moa zany ny ahafahana miditra ao anatin'io FEFI io. Ny FEFI aloha de fikambanana anankiray feheziny diditsy volana 60-133 ohatran'ny fikambanana association rehetrarehetra reny izy. Izy io de tsy manao politika, zay aloha to de tsindriana tena mavesatra indrindra, fikambanana tsy manao politika zany izy, tsy mirona amin'ny fironana politika zany izy. De io fikambanana io de manana birao anankifito, ohatran'ny birao rehetrarehetra ihany, birao mandrafitra azy. Misy mizara anankiroa ao, misy ny birao maharitra de misy ny birao an'ny Fivoriam-be de misy ireo mpanjohy.
Any amin'ny école moa zany no tena ahitana zay fizaran'zay. Fa afaka miditra ao anatin'izy io avokoa ny olona rehetrarehetra eo am'lay toerana zay misy azy, na ny pasteur, na ny mpandraharaha eo an-tanàna, na ny mpiseho fokontany, ny fikambanana rehetrarehetra misy eo an-toerana, na ny fikambanan'ny mpanao baolina, na ny fikambanany na ny sampana tanora kristianina any am-piangonana, na ny fikambanana rehefa olona rehetrarehetra na ny fikambanany manana fahasembanana ary afaka miditra ao anatiny mandrafitra an'io fefy io avokoa, na ny fikambanany mpanambola eo an-tanàna ary de afaka misehatra ao anatin'io fikambanana io satria natao mivelatra izy ahitana an'lay hoe fampandrosoana satria mety misy olona nge manambola fa tsy manana hevitra, mety misy olona manana fitaovana fa tsy manam-bola, mety misy olona manana fotoana tena hoe disponible amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy manana zavatra hafa, de reo zany no akambana, reo rehetrarehetra no mikambana ampandeha an'io fefy io ary rehefa resy lahatra ny olona rehetrarehetra miditra ao aminy de tokony hatanjaka le fefy anankiray eo am'le toerana, ka rehefa matanjaka io de mivady daholo reto olana rehetrarehetra reto hoe ny karama-pampianatra, ny fanatsarana majinijinika rehetrarehetra ao anatin'ny sekoly, ny rehetrarehetra ka rehefa complet reo de mazoto ho azy le mpampianatra manao ny asany. Zany hoe tsy voatery olona efa manan-janaka zany. Tsy voatery hoe ray aman-dren'ny mpianatra mampiana zanaka ao anatin'ny sekoly ihany, fa ny olona rehetrarehetra eo am'lay tanàna de afaka misehatra ao anatin'io fefy io mba hisian'lay fampahatanjahana le fefy. De rehefa matanjaka le fefy de mazava ho azy voaloha ara-dalàna ny karama-pampianatra, tsara tarehy le école, mety misy cantine, tsy mody ny ankizy mazoto mianatra fa misakafo voky tsara ao, de rehefa mahatamana le sekoly de mazoto ny ankizy hianatra. Rehefa voaloha tsara ny karama-pampianatra de mazoto le mpampianatra hiasa de azo le kalitao amin'ny fanabeazana de tonga am'lay tanjona zay eritreretintsika fanabeazana tsara kalitao hisitrahan'ny zaza malagasy. Tsisy voailika na iray ara. Mamara farana ny fandaharana isika tomboko lahy sy tomboko vavy raha mbola misy ny hafatra ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao avy aminareo vahiny nasaina de fotoana an'izao. Ny hafatra moa zany avy aty aminahy satria lany omaly filohan'ity tambazotra ity de mazotoa manaraka ny radio sioka aloha voalohany satria ato amin'ny radio sioka ny radioan'ny firaisamonim-pirenena no ahitantsika ny mahakasika ny feon'ny firaisamonim-pirenena zay tsy hoentsika any amin'ny radioan'ny fanjakana angambany raha ohatra ka zay ny afaka ilazako azy fa ato no hainotsika azy. De rehefa isika firaisamonim-pirenena no miray hevitra mitondra ny hevitritsika na mitondra ny entaentantsika amin'ny sehatra rehetrarehetra zay iantefany de mino fa hisy fampandrosoana ihany eto Madagasikara. De hafatra ho an'ny fefy de reto zahay zay tafatsangana Soamatsara mametoky anareo zay fa hitondra ny etaeta na ny hitondra ny maharary antsika na ny hitondra ny hevitritsika any amin'ny isan'ambaratongany mba hisian'izay fampandrosoana na hisian'izay firaisam-peo zay de matoky soa zay fa hanome tanana anay koa nefa nareo fa ny fampandrosoana moa tsy vitan'olona tokana na tsy vitan'ny anankiray irery fa ny feo miaraka no misy miaino ny akanga maro de tsy vakin'amboa hoy ny fitenenana malagasy. De mankasitraka amin'ny fiainonanay de mankasitraka antsika rehetrarehetra tato anatin'ny studio ihany koa izay nanasa anay, zava-dehibe ho anay zao tena zava-dehibe ho anay zany mitondra ny hevitra sy ny feo anay zany mba ho renin'ny olona rehetrarehetra de mametoky anareo koa angamba efa mbola heverina amin'ireo fotoana tena andehanan'ity réseau ty. Mankasitraka. Ny hafatra angambany ho an'ireo fefy satria miampita amin'ny tambazotra sosialy izy ity sady mifantana ihany koa. Mety misy fefy tsy voasa omaly tao anatin'ny fananganana ny réseau fefy, io ny presidenty ireo ny bureau national misokatra mandrakariva izy ireo ary zay raha teo no efa ny fanomezana na mialohan'ny nanaovana ny fanamorana ny fananganana ny réseau. Mbola fotoana foana ahafahan'ireo fefy rehetrarehetra era Madagasikara na iza
manatona sy manabevo, manatevin-darana an'io réseau io mba ho feo iray ny feo amin'ny fefy rehetra era Madagasikara. Tsy misy hoe fefy inona na fefy inona fa fefy de iray ihany de samy mitambatra ao anatin'io tambazotra io ary fandrindra mba ho rafitra iray matanjaka. Iny ary de ankasitrahana feo ny anareo vahiny saina tamin'izay hoe hafatra sy ny resadresaka ny rahantsika tato anatin'izao fandaharana manokana izao. De izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entinay mamarana ny fandaharana manokana ho amin'ny anio. Ankasitrahana feony ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.